Araka ny voarakitra ao amin'ny fandaharam-potoana dia anjaran'ny filohan'ny fiangonana Luterana any Thaïlande mitondra ny toriteny amin'izao tapakandro hariva izao. Ka izaho hamaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiteny malagasy. Rehefa vita ny vaky-teny dia hivavaka izy ary aorianany vavaka dia mandroso amin'ny fanazavana ny amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Dia ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra araka an'izay voasoratra amin'ny Jaona 4:12. Yon bodhi sipsi ko tinon tung sipsi. Jaona 4:12 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-trano raiky misy fitoerana maro, ratsy izany efa nilaza taminareo aho fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay toerako ho itoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Ho Tomasy taminy, Tompo, tsy fantatra izay alehanao, ka ataonay ahoana no ahafantatra ny lalana? Ho Jesosy taminy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ahy ianareo dia nahafantatra ny raiko koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Ho Filipo taminy, Tompoko, asehoanay ny ray dia ho ampy anay izay. Ho Jesosy taminy, izay ely izay no nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrareo ihany va aho, ry Filipo? Izay nahita dia nahita ny ray, ko ahoana no anaovanao hoe asaho ihany ray? Tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ny teny izay nilazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko, fa raha tsy izany dia minoa ahy noho ny asa ihany. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy, ny asa ataoko nataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany azy izy, satria izaho makany amin'ny ray, ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Amen. โอ้พระเจ้าขอทรงโปรดชำระข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริง Rehefa mandeha isika matetika dia tsy manana tondrozotra loatra amin'ny fiainana ary tsy manana izay zavatra izay tena ahalalana an'izay izorana fa mandeha amin'izao fotsiny. เราได้ฟังตั้งแต่เช้ามาแล้วพูดถึงการต่อสู้กับซาตานวิญญาณชั่ว Tamin'ny maraina isika dia nandre ny amin'ny fampianarana izay nilazana fa ny Satana dia manana lalana ihany koa izay hitondran'ny olona. ผมคิดว่าคริสตจักรในประเทศไทยจะต้องเรียนจากพี่น้องที่นี่ Ny firenenay dia irinay indrindra mba ho tena hanana finoana tahaka ny kristianina aty fa tsy mahalala amin'izay ho alehany izy. แล้วก็เราได้เรียนต่อมาด้วยว่าเราจะเผชิญกับความทุกข์และความตายได้อย่างไร Ka raha misafidy ny any amin'ny lalana ratsy izy ny firenenay dia malahelo izahay satria hivarina ho any amin'ny fahafatesana mandrakizay izy izany. และการกำเนิดของสถานที่แห่งนี้ด้วย Ka izany indrindra ny tenin'Andriamanitra renesitsika androany ny amin'ny ampahafantaran'Andriamanitra izany lalana hizorana izany.
และเวลานี้ผมจะพูดถึงสวรรค์ Ka androany dia hiresaka ny amin'ny lalana mankany an-danitra izy. มีใครอยากไปสวรรค์บ้าง Iza ny olona te handeha ho any an-danitra hatsangany ny tanany. ใครอยากจะไปเดี๋ยวนี้ Androany izy dia haneho an'izay lalana handeha hiakatra ho any an-danitra zay. ไม่มีใครสักคนเลย อยากไปเดี๋ยวนี้ Rehefa tsy nanangan-tanana isika fa isika tsy safidy ny lalan'ny Satana dia tsy nanangan-tanana isika izany. เพราะว่าเรื่องการไปสวรรค์นั้นเป็นเรื่องของพระเยซูที่จะเสด็จมารับเราและก็พาเราไปสวรรค์ไม่ใช่หน้าที่ของเรา Izany indrindra no mahatonga an'i Jesosy eto milaza ny amin'izany lalana hitondrany ny fiainan'ny olona izany izay hoentiny ho any an-danitra. เราจะไปสวรรค์ได้อย่างไร Raha manao ahoana manao ahoana ny amin'ny izany lalana handehanantsika ho any an-danitra izany. จากพระกิตติคุณที่เราได้อ่านไป Tsy tsika olombelona no mahatonga antsika ho any an-danitra. พระเยซูเป็นผู้จัดเตรียมหนทางเพื่อที่จะพาเราไปสวรรค์ Jesosy no milaza fa izaho no hanamboatra ny fitoerana ho anareo any an-danitra. พระเยซูได้บอกถึงหนทางที่จะไปสวรรค์และพระองค์ได้บอกว่าพระองค์นั่นแหละคือทางไปสวรรค์เป็นหนทาง Jesosy no milaza fa izaho irery ihany no lalana sy fahamarinana ahazahoanareo ny fiainana any an-danitra. แต่ว่าสาวกของพระเยซูก็ไม่เข้าใจ Ka ho an'ny olona izay tsy te hiaino izany lalana atoron'i Jesosy izany dia tsy hahita mihitsy ny lalana ny fiainana any an-danitra. พอพระเยซูบอกว่าพระองค์จะกลับไปหาพระบิดาเพื่อจะเตรียมสวรรค์ให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมารับสาวกตกใจว่าเขาจะไปได้อย่างไร Jesosy dia milaza fa izay mahita ahy dia mahita an'Andriamanitra izay ao an-danitra. Ka ny lalana izoran'i Jesosy dia tsy maintsy izoran'izay mino azy ihany koa. แต่เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูรักมากพระองค์จึงตอบในข้อที่6บอกว่าพระองค์เป็นหนทางเป็นความจริงและเป็นชีวิต Ka misaotra indrindra an'Andriamanitra hoy izy fa nanome an'i Jesosy izy araka ny Jaona 4:12 ny andininy 9 izay nivakiana teo fa izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana ka ao amin'i Jesosy irery ihany no ahazoanan'izay fiainana izay. และสาวกอีกคนหนึ่งของพระเยซูเองก็ยังถามคือฟิลิปถามว่าขอช่วยบอกเราหรือว่าสอนเราถึงพระบิดาว่าเป็นอย่างไร Dia tsy takatra ny Filipo hoy izy izany resaka nataon'i Jesosy izany tsy takatra n'izany ka izay no nahatonga azy nametaka fanontaniana hoe fa iza moa izany iza zany Andriamanitra hivavahana izany. Dia nanazava Jesosy amin'ny valim-pineny hoe rehefa mahita dia mahita an'Andriamanitra iray. พระเยซูจึงบอกแก่ฟิลิปว่าถ้าท่านเห็นพระเยซูท่านก็เห็นพระบิดาแล้วถ้าท่านเชื่อในพระเยซูท่านก็ได้เชื่อในพระบิดาแล้ว Minoa hoy Jesosy tamin'ny Filipo satria ny zavatra rehetra izay nahatongavana tetỳ ambony tany dia asan'ilay ray kanefa ray dia izaho ihany hoy Jesosy. ไม่ยากเลยการไปสวรรค์การรู้จักกับพระเจ้าเพียงแต่เรามองที่พระเยซู Tsy sarotra ny manaraka an'i Jesosy rehefa tsy mivily miakavanana na miakavy isika fa mahitsy araka an'izay lalana hitondran'i Jesosy atsika. แต่ว่าคริสตจักรบางแห่งนักเทศบางคนพยายามจะทำให้มันยากและสับสน Ho an'ny olona izay tsy mihaino tsara an'izany tenin'i Jesosy izany dia sarotra aminy satria misy entana mavesatra izay tsy maintsy ho lanjaina. ผมเชื่อว่าพี่น้องที่นี่ท่านมาที่นี่เพราะท่านรู้จักกับพระเยซูนั่นแหละท่านได้รู้จักพระบิดาแล้วและท่านมีสิทธิ์ในสวรรค์แล้ว
mino aho izy fa amin'izao fahatongavantsika be da be tonga eto izao dia tena mikatsaka tokoa isika ny ahazahoantsika izay fiainana mandrakizay izay. เราไม่ต้องขอให้ใครบอกเราถึงเรื่องสวรรค์อีกเพราะเรามีพระเยซูแล้ว Ka aza matahotra ny miantso an Jesosy, aza matahotra ny miresaka ny ao am-ponao ho an Jesosy. แต่ว่าโลกนี้ก็พยายามเสนอวิธีการหลายอย่างอย่างเช่นความร่ำรวยเงินทองการมีสุขภาพที่ดีเพื่อเมื่อพูดถึงสวรรค์ Satria hoy izy Jesosy ihany ny tena fiainana. Aza mitady fiainana ivelan Jesosy hoy izy. Fa raha Jesosy, ny lalan Jesosy no izorantsika dia hiara hitanjozotra hipetraka ao amin'ilay toerana izay nomanin Jesosy isika mianakavy. โลกนี้หรือซาตานพยายามที่จะดึงเราออกจากพระเจ้า Aza mihevitra isika hoy izy raha ohatra ka miaraka amin' Jesosy ka tsy hanana olana. Fa rehefa miaraka amin' Jesosy isika dia mbola misy ihany ny olana kanefa Jesosy mitondra an'izay olana anao izay. เราต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูบอกว่าการไปสวรรค์เป็นหน้าที่ของพระเยซูพระองค์จะทำให้เรารับเอาด้วยความเชื่อไม่ใช่การกระทำของเรา Izany ahazahoana ao ny lanitra izany anefa hoy izy dia tsy ny herin'ny tenanao na ny asan'ny vatanao na ny eritreritry ny sainao fa izao ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no ahazahoantsika an'izany fiainana izany ary indrindra ny finoana amin'i Jesosy. สำหรับผู้ที่เชื่อพระเยซูแล้วเรามาที่นี่ไม่ใช่เพื่อเราจะได้ไปสวรรค์เราถวายทรัพย์ก็ไม่ใช่เพื่อเราจะได้ไปสวรรค์แต่เราถวายเพราะเรารักพระเจ้าและเราอยากจะให้คนอื่นเห็นถึงพระเจ้า Amin'ny ahatongavantsika aty tahaka an'izao zany dia tokony hita ao amin'ny fiainantsika tsirairay ny fiainan' Jesosy izay tena tsara mizara fitiavana ho an'ny olona rehetra. ถ้าเราคิดว่าเราทำเพื่อเราจะไปสวรรค์เรากำลังแย่งเกียรติแย่งหน้าที่ของพระเยซูซึ่งเราทำไม่ได้เลย Rehefa maniry izany fiainana mandrakizay izany isika araka ny voalaza teo dia ny finoana an' Jesosy irery ihany no ahazahoantsika an'izany ka raha tonga miakatra amin'izao tobo masina izao zany isika dia Jesosy no tsy maintsy eo afovoantsika tsirairay avy. ผมดีใจที่ได้เห็นพี่น้องหลายท่านใส่ชุดสีขาวและเตรียมที่จะเป็นผู้เลี้ยง Faly aho izy mahita an'ny kristianina zoky zandry ray aman-dreny izay tena manana faharetana ny amin'ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra. ที่ท่านใส่แบบนี้เพราะว่าท่านมีความเชื่อในพระเยซู Maneho sahady zany fa tena manana finoana velona tokoa isika amin'ny faharetana hiainoana ny tenin'Andriamanitra. แม้แต่ความเชื่อที่เราบอกว่าเรามีความเชื่อเนี่ยความเชื่อนี้ก็เป็นของประทานจากพระเจ้าที่ใส่เข้ามาในชีวิตของเราให้เรารับเอาพระเยซู Ary zany finoana izay omeny Jesosy omena ao antsika zany ampitoerana mafy ao anatin'ny fotsika izany no entintsika hanao ny asa tsara ary ho entintsika hanao ny fitoriana ny filazantsara ihany koa. นี่เป็นพระคุณของพระเจ้า Aza mieritreritra zavatra hafa afa-tsy ny finoana an'Andriamanitra irery ihany. ฉะนั้นเราอย่าให้ใครมาหลอกลวงเราให้หลงไปจากความเชื่อในพระเยซูเท่านั้นที่จะไปสวรรค์ Ny olona eto ambony tany hoy izy dia misy zavatra maro ihany koa izay mandrirotra azy tsy ahitany ny lalana mankany an-danitra. เราอย่าละเลยในการที่จะฟังเสียงของพระเยซู Ka simbainy io zavatra hita eto ambony tany io na ny sofinao na ny masonao na ny tananao ny zavatra mombanao rehetra tsy ahitanao zany fitiavan'Andriamanitra anao zany. ในการอ่านพระคัมภีร์ในการอธิบายพระคัมภีร์ในการแบ่งปันพระเยซู Misaotra an'Andriamanitra fa nomeny tenin'Andriamanitra isika ka ny tenin'Andriamanitra irery ihany io lay lalana izay handraisanao izany famonjena any an-danitra izany. ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านทั้งหลายมาที่นี่เพราะท่านอยากจะฟังเสียงของพระเยซู Misaotra an'Andriamanitra
fanoentiny aty isika iain'ny teny halalatsika ny tena fahendren'Andriamanitra และท่านจะต้องออกไปเพื่อแบ่งปันพระเยซู ka tsy hivoaka atao anatin'ny tranon'Andriamanitra isika tsy andeha hody any amin'ny tanàna misy atsika isika raha tsy tena ao amintsika ny Jesosy เราต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับมาม่าที่ก่อตั้งสถานที่แห่งนี้เพื่อเราจะได้ฟังพระเยซูมาม่า misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika hoy izy fa ny tenin'Andriamanitra izay nozaraina tamintsika dia tena mitarika antsika tsara handeha ho ao amin'ilay fahamarinan'Andriamanitra ขอพระเจ้าที่จะให้เราได้รับสิ่งนั้นที่เราจะรู้จักกับพระเยซูแล้วก็เติบโตขึ้นในพระเยซู ka isaorantsika Andriamanitra fa mampiseho atsika izany fitiavana izany ho amintsika ka ho amin'ny fiainantsika tena hiainantsika ary andehanantsika tsara tokoa izany fiainana ao amin'i Jesosy izany ผมเชื่อแน่ว่าพี่น้องรู้จักอะไรเป็นเสียงของพระเจ้าและอะไรเป็นเสียงของมนุษย์ mino aho izy fa tsy voahelingeliny zavatra maro samihafa ny fiainontsika sy ny fijerintsika fa tena hifantoka tanteraka tokoa ao amin'i Jesosy satria io no lalana azahoana an'ilay fiainana งั้นถ้าเราฟังเสียงของพระเจ้านั่นหมายความว่าเราวางใจในพระเยซู amboarina tsara zany hoy izy ny fiainantsika kristianina satria izany ihany no ahalalana fa mpianatra Kristy isika ถ้าเราฟังเสียงของมนุษย์เราจะล้มเหลว raha manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika dia fahafatesana sy fahaverezana no miandry antsika และเมื่อผมฟังถึงเรื่องของมาม่าที่ไปนอร์เวย์เสร็จแล้วก็บอกว่าจะสร้างคริสตจักรอยากจะสร้างคริสตจักรที่นี่แต่ก็นอร์เวย์ไม่สนับสนุนแต่เมื่อมาม่ากลับมาก็มาบอกพี่น้องที่สร้างกันเองนั้นผมว่าสุดยอดเลย isaoran'Andriamanitra hoy izy fa ny misiona norvezianina mitondra ny filazantsara niditra nakaty Madagasikara kanefa amin'izao fotoana izao araka ny fanambarana teo dia ny fiangonana loterana malagasy indray no andeha hitory ny filazantsara ho any amin'ny firenena rehetra ka mijoroa isika rehetra amin'izany hery lehibe omen'Andriamanitra antsika izany ถ้ามาม่าฟังเสียงของมนุษย์สถานที่นี้ไม่เกิดขึ้นแต่เพราะมาม่าฟังเสียงของพระเจ้า raha mandeha amin'ny herin'ny tenantsika fotsiny isika hoy izy dia reraka fa raha miaraka amin'ny finoana an' Jesosy ary miaraka amin'ny fanaovana ny asa tsara dia ahita fahombiazana ka ho feno fifaliana ny fotsika satria vita ny asan'ilay naniraka atsika เพราะท่านฟังเสียงของพระเจ้าท่านจึงส่งมิชชันนารีไปที่ประเทศไทยด้วย dia tahaka an'izany ihany koa no anirahan'ny fiangonana loterana malagasy ny misionery any Thailand hitory izany fitiavan'i Jesosy izany อาเมนไหม ho tanteraka tokoa ve izany hoy izy amen ไม่ได้ยินเลย tsy henony hono mamaly hoe amen na ianareo อาเมนดังนั้นให้เราเตือนตัวเราเองว่าเราต้องฟังเสียงของพระเจ้า raha sahala amiko manokana ozy dia tena voakasiky Jesosy ny foko ka dia manolo tena ho azy mandrakizay aho เสียงของพระเจ้าก็คือกลับไปหาพระเยซูเดินไปกับพระเยซู ka faly aho ozy te hizara aminareo fa ny mandeha miaraka amin' Jesosy dia hananana fiainana mandrakizay เพราะพระเยซูเป็นทางไปสวรรค์ raha Jesosy no nitarika anao ho any an-danitra เมื่อพูดถึงสวรรค์ผมขอพูดถึงสองอย่าง dia tena ho tonga any tokoa ianao ary misy zavatra roa lehibe izay hita amin'izay สวรรค์ก็คือสิ่งที่พระเยซูได้เสด็จมาในโลกนี้นั่นแหละคือสวรรค์พระองค์ได้นำสวรรค์มาบนโลกนี้ ny anankiray voalohany hoy izy dia efa hampiaina ny sahady ny fiainana any an-danitra isika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta masina izay zarahina amintsika เมื่อเราฟังพระเยซูเราเชื่อพระเยซูเราแบ่งปันพระเยซูนั่นแหละเรากำลังทำเรื่องสวรรค์บนโลกนี้
kanefa raha mandray an'izany isika hoy izy dia tsy mandray fotsiny amin'izao na mihinana na misotro fotsiny amin'izao fa raisina amin'ny tena finoana izany teny sakramenta zany เมื่อเรามาร่วมประชุมที่นี่นมัสการที่นี่สวรรค์อยู่ที่นี่ noho izany hoy izy dia ny fiainana any an-danitra dia efa aseho any sahady amin'izao fiainantsika eto izao เมื่อเรารับพิธีมหาสนิทที่ท่านบูชาเรากำลังรับอาหารสวรรค์ omaly isika ozy dia nandray ny fanasany tompo teto amin'ny alitara izany dia efa maneho sahady fa miara mandray amin'ny olom-bovonjy any an-danitra isika และเมื่อพี่น้องออกจากที่นี่ไปพี่น้องจะนำสวรรค์กลับไปบ้านของท่าน ka raha ohatra ka tena te holona amin'izay fiainan-danitra izay ianao dia aza vela ho vototra andalana izany fiainanao amin'i Jesosy izany fa tena ampitoery mandrakizay ao aminao กลับไปยังที่ทำงานของท่าน working place miasa amin'ny toerana izay misy anao กลับไปยังหมู่บ้านของท่าน ao amin'ny tokantrano izay misy anao ท่านทั้งหลายใส่ชุดสีขาวท่านเป็นตัวแทนที่ท่านบอกว่าท่านเชื่อและท่านจะนำสวรรค์ให้กลับไปยังหมู่บ้านต่าง izany hoe tena ianao zany dia pilipitra vakina amin'ny toerana izay andehanana rehetra satria hoy Paoly apôstôly hoe ianareo no epistily velona vakina ๆขอพระเจ้าให้ท่านมีกำลังทำเช่นนั้น isaorana Andriamanitra ny amin'izany lalana atoriny ho antsika izany สิ่งที่สองที่พูดถึงสวรรค์ ny fiainana faharoa amin'izay fiainan-danitra izay นั่นก็คือสถานที่ที่พระเยซูบอกว่าพระองค์กลับไปเตรียมแล้วจะกลับมารับเราไปหาพระองค์ amin'ny fitsanganany tena maty hoy izy dia hiverina indray Jesosy ka hitsara ny velona sy ny maty araky ny fanekam-pinoana izay ataontsika สวรรค์นี้เป็นของทุกคนที่เชื่อพระเยซู ka ny lanitra amin'izay fotoana izay hoy izy dia ho an'ireo izay voatsara ka tenenin Jesosy hoe midira ao amin'ny fifalian'ny tomponao ให้เราวางใจในคำสัญญาของพระเยซู zarany ho anao ihany koa zany amin'ny fiverenany ka miorena tsara aza miova amin'ny finoana izay namoazan'Andriamanitra anao พระเยซูบอกว่าเป็นของเด็กๆอย่างนี้ด้วย Jesosy ihany koa izy dia mitoetra amin'ny zaza rehetra tahaka an'izao manam-paharetana zao และเป็นของทุกๆคน ary indrindra ihany koa ho antsika rehetra izay miara-mivavaka tahaka an'izao ดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ต้องเป็นห่วงว่าเราจะได้ไปสวรรค์หรือเปล่าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา isaorantsika Jesosy fa ay amin'izany fiverenany izany dia tena fidiny isika satria fanaka masina voafidiny เพราะเป็นหน้าที่ของพระเยซูไม่ใช่หน้าที่ของเราว่าเราจะไปสวรรค์อย่างไร izany ozy dia tsy midika ho amintsika tsirairay avy fa dia tokony hipetraka fotsiny amin'izao isika fa tena tokony hanana fiarovana lehibe dia ny tenin'Andriamanitra izany ให้เราขอบคุณพระเจ้าเพราะพระเยซูนำสวรรค์มาบนโลกนี้ isaorana Jesosy fa mampitoetra an'izany fiainana tsara izany fiainana mandrakizay izany eto amin'ity toerana ity ihany และ koa เราทั้งหลายทุกคนที่นี่เป็นเครื่องมือของสวรรค์บนแผ่นดินโลกนี้ ary indrindra ho antsika rehetra izay miara-mipetraka sy miara-mitakosona izay amin'izao toerana masina eto izao และยิ่งกว่านั้นพระองค์จะเสด็จมารับเราทุกคนไปสวรรค์กับพระองค์ ko aza matahotra ianao amin'ny faharetana izay ataonao hiaretanao tahaka an'izao fa Jesosy no hampiakatra anao amin'ilay toeram-boninahitra any an-danitra มีอาจารย์คนหนึ่งรับใช้พระเยซูมาหลายปีเขาเป็นศิษยาภิบาลแล้วสุดท้ายเขาก็เกษียณอายุแล้วก็แก่มากแล้วลูกสาวเป็นผู้ที่ดูแลเขา misahatra kely tiako ho lazaina aminareo ozy amin'ny hamaranako azy dia tantarana dada sy zanaka vavy anankiray ลูกสาวสังเกตดูคุณพ่ออายุมากแล้วก็แก่มากแล้วไม่มีแรงแล้วก็พยายามจะช่วยคุณพ่อเพื่อให้คุณพ่อไม่หลงทางเพื่อจะไปถึงสวรรค์ได้พยายามจะบอกคุณพ่อว่าให้คุณพ่อคิดถึงพระเยซูให้คุณพ่อคิดถึงงานที่ได้ทำให้คุณพ่อคิดถึงการรับใช้คนอื่นๆ เ
ny tantara lazainy eo dia hoe tantarana ray aman-dreny sy dada sy zanaka vavy anankiray. Ny zanaka vavy dia mazoto makany am-piangonana hoy izy, fa dada mazoto makany am-piangonana ihany, fa hoy kitony mieritreritra zavatra hafa, tsy ao am-piangonana ny sainy fa tonga ao am-piangonana izy, fa ny sainy any amin'ny asa, ny sainy mandehandeha makary sy makary. เขาพยายามจะพูดอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของคุณพ่อ Ka rehefa mivavaka izy izy dia na mivavaka azy izy dia indraindray ny zavatra izay teneniny aza dia tsy fantany akory fa toa ohatrany mandeha fotsiny amin'izao ny zavatra ambarany vavany. ในวันสุดท้ายนั้นคุณพ่อบอกลูกสาวว่าลูกเอ๋ยพ่อหมดแรงที่จะคิดถึงการงานหมดแรงที่จะคิดถึงพระเยซูแต่พ่อรู้ว่าพระเยซูกำลังมารับคุณพ่อไปสวรรค์แล้วท่านก็เสียชีวิตไป Dia hoy ilay zanany vavy nananatra ny dadany, dada aza manana an'izao zavatra ataonao zao ianao dada, fa izao ny eritrereto voalohany indrindra ary ampitoery tsara ao aminao dia ny fieritreretanao an Jesosy, ny finoanao an Jesosy, fa Jesosy irery ihany no azahoana ny fiainana mandrakizay. นี่เป็นพระคุณของพระเจ้า Zany no lalana ho ao amin'ny fiainana mandrakizay. เราทุกคนต้องการพระคุณนี้ใช่ไหม Ianareo rehetra koa ve mba te hanana an'izany fisainan'ilay zaza zany ka hitarika ny olona rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra? พระเยซูได้บอกว่าพระองค์เป็นหนทางที่จะนำเราไปขอให้เราวางใจในพระเยซู Dia hanome fifalinanao Jesosy amin'izay faharetanao izay ka hitoeranao ao amin'ilay satroboninahitry ny fiainana mandrakizay. Amen. Amen.